Efa nataoko daholo izay niteneninao fa mba miangavy re, mba velao anatin'izao ny vadiko, mba miangavy re. Fa inona rentina tonga nanao fifanarahana taminao ty tamin'izany? Maso be tsy mahita? Za tsy andray anjara amin'ny zavatra ataon'ireny. Efa mifanaraka tsika fa tsy jany mila ao. Za alaina raha tsy maintsy mila sorony ianao. Tsy vitako intsony izany mamono olona amin'izao izany fotsiny. Tsy azoko mihitsy hoe fa izy izany namorona an'izany hoe tsy maintsy manavao contrat izany rehefa mandeha ny fotoana. Ny zanako aza mba atao an'izany kosa e. Ny zanako vavy aza ampidirina amin'izany. Za alaina raha tsy maintsy misy an'izany ihany. Za ho alaina. Tantara tamiko Landy fa nahen'ny dadany resaka tamin'ny telefona ny alina alohan'izy hanatitra sakafo anao iny. Fa misy inona no tao miasa saina be ianao? Tsy misy ninona ka. Haiko ane ianao e. Efa ho 5 taona sika izao mpivady. Haiko rehefa misy mampiasa ny sainao. Tsy misy inona rehefa ianao koa izany. Misy manahirana kely aho fotsiny ao anatin'ilay orinasa ao. Fa ahoana? Milatsaka indray nga ny vola miditra? Tsy resaka izany fa mieritreritra ny hoavin'ny orinasa e. Manala saly izy ity. Zaho aloha mety fa miatso watsiny tsy hay e. Mety foana re io a. Ianao ane mahay mitantany. Enganie raha matoa. Tsisy angane izany fa milamina io e. Fa zaho e, ninona mitranga dia tiako foana ianao ary tiako koa Landy. Ohatran'ireny olona efa faty ireny koa ty ianao. Efa hainay re izany e. Ny any am-piasany ty, tsy maintsy raisiko aloha fa ho any amin'ny birao vetivety aho. Ndao ary. Izy hitra tao amin'ny birao ny dadany iny na ianao an'ilay resaka. Fa nareo ve adala ny miantso anahy amin'izao andro alina izao e. Efa niteny aho fa tsy hanao an'izany aho. Mety nanao fifanarahana niaraka tamin'ny devoly aho, fa raha ny zanako sy ny vadiko tsy ataoko sorona amin'izany mihitsy a. Nareo amin'ny maso be tsy mahita ao no mahavita an'izany. Fa zaho efa vita izay fa raha alainy aho dia zaho efa vonona. Ny zanako sy ny vadiko tsy ampidiriko amin'izany mihitsy. Fandrikita miasa saina be izany. Tsy niteny mihitsy dry tao am-pianarana. Sa misy olana nga? Tsy hoe misy olana kifa tsy tena hita tora tamin'ny alina teraka be a. Afaka tenendranany raha misy olana e. Izany ilana ny namana. Olona tsara fanandry. Nefa tsy tiako ampidirina amin'ny problemako e. Ai, driko kika. Fatako evo teto amin'ny université tsika mifankafantatra fa ataoko efa betsaka ihany izay 3 taona izay e. Izao koa tsika efa mita fianarana raha teo. Mahasadaikatra be kile izy a. Za manokana raha tena tsy haiko ny fomba ilasana azy andry e. Enta tsy zaraina ane hony ki zaka ihany. Zaho are. Ndry ve mino fa misy olona manao fifanarahana miafina? Fifanarahana miafina hono moa ki izany. Fa ny contrat ane ka misy karazany maro e. Fifanarahana amina devoly ohatra. Tsy azoko tsara ny tindry tenenina. Hitandry hoe omen'ny devoly ny fanahany dia mahazo izay tiany izy eto ambonin'ny tany. Karazana fifanarahana miafina ohatr' izany. Izany ve ki izy? Efa nainay resaka momba an'izany ihany aloha fa mety resaka ampitahorana olona fotsiny. Teneniko andry ity fa aza tenenina olona. Mahazo matoky anaky indry a. Tena namana fa tsy namanamana. Efa betsaka ihany izay ny ainantsika izay. Dadanay angamba kinanao an'izany karazana fifanarahana izany a. Tena tsy misanka indry. Tena marina ve izany? Tena marina ny aky izany e. Ny arena rehetra azon'ny dadanay izany a dia azo avy amin'ny ratsy daholo. Eny e. Ka raha hoe tena marina ane izany a dia tsy misy idirandry e.
fa izay zany ny safidiny. Ekeko izay fa hitandry. Raha araka ny resaka henoko tamin'ny alina dia misy an'izany maso be tsy mahita izany. Karazana fikambanana miafina manery anazy hanavao contrat. Tsy hoe atao fotsiny izany le izy fa mbola mila avaozina koa. Ohatran'ny matahotra hoe hiteny zava-doza dry. Ino a? Dia mifahazahoako an'ilay resaka hoe izay sy neny ny vonoina mba hitohy le izy. Izay ary le izy. Fa dadany talao hoe izy no alaina. Asa hoe vonoina ve zany sa hoe inona ki? Fa mivavaka mba tsy ho izany ilay resaka nataony alina fa izany diso fandray e. Izay mihitsy ki fa sao mba diso fiainy fotsiny ary dry. Matetika zavatra ohatr'izany tsy ao fotsiny. Fa antsoa foana ary misy zavatra mitranga dia tonga ao hanampy andry. Maivamaivana izany fa misaotra kia. Andeha hanatitra sakafo ny tanina aloha dia miresaka amin'ny telefonina eo ihany e. Dao ary kia. Allô? Vao avy tany amin'ny Tanteraka mihitsy akisa. Dia mbola kamo be aoto fa andraso andalo kely any amin'i fa misy resaka tiako resahana andry koa. Ndraso aloha. Teny amiko dry hoe resaka amin'ny dadanareo fa te hanambady any tanina. Ye, azondry tsara. Hoe faly be ho andry a. Efa ela izay. Sady ndry ve tsy mahita hoe efa fotoana izany koa kizao? Danaka iresao izy fa tokony mety izany a. Izay koa efa te hanao fety. Mbola andresy lahatra be ane izaho e. Efa indry ihany tsy fitiavan'ny dada sy neny an-taniny. Rehefa miteny endritra tsara dry dia tsy maninona io fa tsy mahafaty ny hafa ny fitiavany izany akia. Sady efa te hiala ao an-trano kisa. Mbola le resaka tamin'ny marina ihany ve izany? Marina fa malahelo aho raha lasy dada nefa neny no tena mampalahelo anahy ao anatin'ilay tantara. Izy tsy maintsy manaiky izay lazainy dady e. Aleo aloha resahako dia raha tafiala ao an-trano aho dia mitady vahaolana ho an'ny neny. Aza dia mahasasaina amin'izany kifa sao mba zavatra tsisy akory izany a. Eny e. Oe! Rehefa manomboka maizina izany andro izany fa aleo aho hody amin'izay kika. Sa teriko ndry. Zavatra mihodina dia miampita rabe io koa ve ki? Tsika ane tsy hoe mifanalavitra be e. Hey, dana ary. Dia mivaovao foana a. Eny akia. Allô? Ohatran'ny misy manaraka izany kiza fa tsy hitako hoe iza ilay manaraka. Efa akaiky trano fa natahotra kely fotsiny ary ny antso andry e. Aza matahotra ndry. Eny ny antso ahy sao misy mahazo anahy fotsiny. Tsy mahazo manambady an'iny izany ianao raha mbola zako ny za. Vadiny zanako tsy maintsy manan-katao fa tsy olona tsisy fotony ohatran'ireny. Tsy takizy atao fa tsy nety dada. Tsy mahazo manambady olona mahatra ho fa olona manan-karena ihany e. Inona rety e. Andeha hitsokato akizany farany a. Tena nitabataba be mihitsy izy tena ka atao amin'ny chambre koa. Aleo andeha atory te hitako eo e. Tamin'ny hoaliny io dia verina ny antso izy 10 minitra tao aorian'izay nilaza andeha atory izay. Allô? Mahita alikola mijoro aho eto amin'ny varavarakeliko akia. Mijery anahy ilay alika mijery eto amin'ny varavarankely. Matahotra be kisa inona ny ataoko.
Ho avy aty vendry? Sa tsy mety izao alina izao? Natahotra tamin'izay fa namboariko ny saiko dia nakany amin'ny Landy. Tsy hoe lavitra be moa ilay izy fa nitondra azy ao tamin'izay dia lasa. Mbola niresaka kely tamin'ny telefaonina ihany izay za teny an-dalana. Efa ity tonga ity fa mipoitra ohatrana ahoana ilay aloka teo ivelany. Andriamanitra, ho avy kizaha. Sa misy olona miakatra amin'ny tohatra. Dada! Neny! Dada ve zany? Tsisy mamaly. Raha misy mahazo anahy dia teneniny tanteraka fa tiako izy. Tsy niteny elaela izy dia avy eo naheno. Ny tonga tao amin'ry Landy dia tazako ary tonga ny vorivory ny olona teo akaiky fa namon'i tena hono Landy. Tsy niditra fa natahotra koa aho sa ho tratran'izany. Tsy niteny aho elaela izay satria natahotra. Fa zaho tantaraiko aminao izao hoe izay nitranga. Tsy haiko ianao namin'ny fa ny marina no lazaiko anao. Nanao fanadihadiana tao aorian'izany fa misy an'izany fikambanana maso be tsy mahita izany. Ary manao an'ilay pacte lazain'ny Landy. Tena marina ilay lazainy momba an'ilay resaka nataony dadany tamin'ny telefaonina. Tsy namono teny izany Landy satria tena tianao izy fa nisy namono. Ary tsy haiko hoe izy io namono azy io. Dia izay ilay izy tanteraka.